Akory aby de fa miarabantsika rehetra manaraka amin'ny fandarana ako ny candidat larina fa 5 am'izao alina izao raha fakapitso ny faradoboka zao de fa homanina foanareo tsy tsahatra amin'ny teny eto isanandro hoe mila mivonina sahady tsika amin'ny fotoana rehetra amin'ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ny misokatra amin'ny vavahady amin'ny 2 ora tolakandro manomboka ny fetintsika entany andefaso SMS zay tsy maharaka télé zay tsy mijery Facebook andefaso antsovo mihitsy aza misalasala mihitsy tsika andray tanantsika ifampikoze hoe amin'ny sabotsy ny fotoana de nizao rehefa misy programme amin'ny sabotsy raha am'izao manamboatra programme tonga atao hoe tena tsy afaka mihitsy amin'ny sabotsy satria misy faradoboka ho avy ao dada apetrao tsara mihitsy larina fa 5 fa zao aloha tsika de anaraka ny lahateny kely afatra avany amin'ny candidat Marc Ravalomanana larina fa 5 araoarany sary 5 Marc Ravalomanana 5 Marc Ravalomanana ry voaka malagasy misatra an'Andriamanitra indray isika nanomezany an'ity fotoana ahafahantsika mitafa sy miresaka ny zavatra tokony ho fantatra ity ho azy rereny voninahitra faly aho tena faly afaka mitafa sy miresaka aminareo vahoaka malagasy tsy vaky volo tonga ity ny fotoana andraisantsika fanapahan-kevitra matotra sy entitra ho amin'izay ho avy ny Madagasikara handeha hifidy isika amin'ny 7 ny volana Desambra ho avy zao kiondalana iray eo amin'ny tantaran'ny firenentsika ka tsy azo atao ambanin-javatra efa ho 7 taona zao no niandrasantsika nyity fifidianana ity ka fantatra tsara fa samy vonina ary mananteny isika fa hitondra antsika hivoaka amin'izao fahasairana an'izao io raha voatery niala teto Madagasikara tamin'ny taona 20 no ny zavatra nitranga teto dia fantatrareo tsara fa io firenena io dia niaina tao anatin'ny fanavakavaha-mbolokoditra nefa afaka niala tamin'izany izy afaka nampandroso ny fireneny taty aoriana nahitana anatra sy lesona petsaka zany maro reo endrika fiantsina izay ataon'ny mpifanandrina amiko ankehitriny amin'ireo toerana misy eto amin'ny nosy tsy ela akory fa tamin'ny dianay tany faritry Fianaratsoa tany Ambalavao de toerana zay ikabarina anaovana fianana amin'ny vahoaka no nrakofan-drareo an'ireny poster reny nasiny ny sainany tsy mendrika tsy sahaza amin'ny vahoaka malagasy reny fihetsika reny to tsisy fifanajana nandeha ihany ny ray aman-dreny teo tanàna nanatona ny préfet na chef district mba ilaza aminy ka tsisy tratrany teo eto ary aho dia mamelahy anareo ampahatsiahy ny andala teny tsoratra masina no safidian'ny ray aman-drenitsika dia ny cardinaly Désiré Tsarazana tamin'ny afatra nampitainy tamin'ny vahoaka malagasy manontolo nandritra ny lamesa lehibe zay nataon'ny voalohany tamin'ny 15 Jolay tao Tomasina hoy izy aza manaiky resen'ny ratsy fa reseo amin'ny soany ratsy amin'ny Romanina toko 12 ny 120 mariako zany aho mariako tsara fa tena zavatra lehibe zany ny tiako lazaina le vahoaka malagasy dia andao isika iombona iavana fa samy malagasy ary tokana ny tanjona dia ny ampandroso any Madagasikara raha nilatsaka hovidiana aho dia efa tena niomana ary niezaka fatratra mba ahita ireo fomba rehetra ampandrosona Madagasikara misy zavatra vitsivitsy eo amin'ny 5 eo tiako mariana aminareo resy lahatra tanteraka aho
fa ny fampihavana-pirenena ny tena lolarana amin'izany aloha na ny réconciliation. Ny faharoa dia tsy maintsy atao zay edivantsika ny tsy fandripahalemana. Noho izany a tsy maintsy hiezaka isika rehetra mitady ny fomba rehetra mba edivana ny tsy fandripahalemana. Atsangana ny apetraka ny tribunal izay anana mivoaka fatokisana ary indrindraindrindra mitandro filaminana omena fitaovana hiasa hiaraka amin'ny vondrom-baoaka tsinjaram-pahefana. Ary ao koa ny fiaraha-maisakaiky amin'ny fokon'olona. Ny fahatelo dia ny fametrahana an'ilay fitsinjaram-pahefana tena izy ka miainga avy any amin'ny fokotany dia mankany amin'ny mairie, any amin'ny mairie commune ary mankany amin'ny faritra. Ny manaraka dia ny fomba izay ahafahantsika mba mampitombo ny arikarena ary mampitombo ny vola miditra ny am-paosiny rehetra. Zany hoe tsy maintsy mamorona asa isika, tsy maintsy mitady izay fomba rehetra mba hahatonga ny olona anana fidiram-bola ao am-paosiny satria raha mahantra izy petraka foana ny tsy fandripahalemana. Hoy aminareo hoe zavatra lehibe zany ary indrindraindrindra ny fijerevana manokana ny tanora sy ny vehivavy azo atao tsara ny manampy an'izy ireo efa andalam-pandrosoana. Amin'ny tany andalam-pandrosoana tointsika ity dia azo atao hoy aho mitady an'ireo famatsim-bola mba hahafana manampy azy. Raha tsy misy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia tena hosarena izy ireo. Fampandrosoana azy aingana dia aingana dia famomezana azy an'ireny ambiko na ny zezika ary indrindraindrindra fanamboaran-dalana satria raha fa tsy afaka mamoaka ny vokatra ihany kio izy dia hosahinana lava eo. Noho izany raha reo traikefa nanako sy fahalalana hitako tetseroa indrindra ny leadership izay nomena Andriamanitra ho aho ho taleta dia tena ho ampiasaiko mba entina anavotana an'ity firenena malalantsika ity. Na dia tsy laza aminareo ny zavatra hafa tokony hahafahana mampandrosana zany ary dia mafisika eto ihany fa ao anatika eo tena mangetaeta maniry koa maniry mba hahafahantsika mianakavy miasa miaraka koa miantso ary aoka re ny fiantsina etseroa aoka re ny fankahalana mba hipetraka ary indrindraindrindra mba hijoro sy laza mivahoaka ny tena marina dia marina ihany. Eto mpamaranana ary dia mbola mamerina ihany aho hoe kion-dalana anankiray lehibe eto amin'ny tantaran'ny firenentsika fifidianana izay ataontsika amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra ho avy zao io ka dia samy nareo samy isika rehetra vonany amin'izany. Misy ny zavatra tsy mety izay miparitaka etseroa toy ny postera izay milaza fa hoe miaraka ny Ingera Rajaonarimampianina président teo aloha tsy mariny ireny satria vao tonga teto Antananarivo alina dia nahita an'ireny tsy misy ireny na dia le soratra ery ambany ara tsy mitombona tsy fantatra izay tena tiany resahana koa dia milaza amin'izany amin'ny fomba ofisialy eto amin'ity fahita lavitra ity indrindra fa amin'ny radio ihany koa fa tsisy fifanarahana manokana ary izy raha teo fa nilaza Ingera Rajaonarimampianina président teo aloha fa tsy manohana an'izaniza izy ka dia reny postera na sary lehibe apetraka amin'ny rindrina reny reny le lazaika anareo tena tsy mendrika. Ny mpifanandrona amiko ireo sy ireo mpanaraka azy ireo manao an'ireny mba entina anaratsiana entina ilazana zavatra tsy marina tsy fanao tena tsy fanao reny ka dia manantena aho fa samy alala daholo mivoaka malagasy hoe dia fanahoana kosa ary no lasa mandeha amin'izany vonina aho ary tena resy lahatra tanteraka fa tsy maintsy vitatsika ny fampandrosoana Madagasikara tsy maintsy vitatsika ny fandripahalemana mba handry fahaizany vahoaka afaka hiasa ary vitatsika ny mampianatra ny zanatsika eto Madagasikara ka dia ombatsika mandrakariva Andriamanitra ary ame hery sy tanjaka sarotra ny dia nefa mahay zavatra rehetra izy mahafantatra izay mahasoa antsika izy koa dia miantso anao ary tongava mifidy fidio ny larana fa 520 marika Ravalomanana fa dia mametoky amin'izay voalazako anatin'ilay manifesto fa
ho tanterahantsika zay rehetra mahasoa ahafahana azahoantsika ny tombontsoimbonana eto amin'ity tanindrazana malalantsika ity momba antsika mandrakariva ny Andriamanitra. Mpanangana fahatsim-panjava isika fidio ny kandida laharana 520. mazava sy entitra ny afatra avy any amin'ny kandidatsika Marc Ravalomanana laharana 520. Tsikaritra rehefa mitety faritra ohatran'iny ny kandidatsika dia hitatsika fa tsy nitsahatra mitombo ireo mpanohana azy ireo mandray fitenenana no fanentanana fa ny sary hoarantsika manaraka eto dia nanao ny fanentanana Fidèle Razarapiera tany Tanambe dia andao ny inotsika zany hoe Fidèle amin'ny teny zany arahoarany sary. Madagasikara mandroso soiombonany ny malagasy rehetra vidio mpanangana fa tsy mpanjava vidio Marc Ravalomanana laharana 520. Satria taty aminareo taty nisy nanenitsao nisy nilaza zavatra tsy marina mavandy dia mety nanakaty Razarapiera ilaza fa nisy olona manenitsao taty. Tompoko, manao ahoana nareo? Mataty hafanana dada. Io tsy mipetraka tamin'ilay débat iny fa nitsangana. Voaporofo izy io matatsaka eo a. Zao no izy. Hoan'ny mapara. Hoan'ny mapara ty afatra ty no afatra voalohany. Tonga teto zareo tsisy ohatran'izao avy tsika namonjy razy teto. Apitao any amin'ny patronareo any. Apitao ny anana hoe fangivy eto. Karaha zao fatonavatsika zao ravantsena. Sa manao any? Zao ny resaka. Taty amintsika taty misy dokotera Zokibe zay manely tsao. Alay mba tsy tononona le anarany. Alay mba tsy tononona le anarany. Zao le resaka. Eralaino ny dada dia ho alaino ny tany aty amintsika ty. Lalainga zareo. Dada iny any manaprova zany fa tsy haka zany izy rehefa teneny zany tany manakambeny teneny zany tany mery mandroso. Mbola ho teneniny koa zareo avy eo tsisy an'izany fa ny tena tianjareo atao ary ny teneniny Andra Joelina Babemaso tamin'ilay fasafasa iny hoe lalàna izy dia alainy ny tanindana dia zarainy amin'ny mampara. Iza zany mankatany dada say Andra Joelina. Aima misy ato aminazy hoe tataiko zany tsisa zany ny hevitrany faralakevitra zany a. Efa faralakevitra hoe fidinareo za faralany za dia alaiko hitany vodialy dia meko anareo. Zao ny fanazavana. Tamin'ny andro nazahoany Andra Joelina fanjakana za zao isan'ile délégation niranana dia tao vodialy. Hoe andana marinonareo daholo ny raha ao anatin'io. Nanamarina tao zay. Nanao PV ara-dalàna. Namena anazy. 5 taona izy tamin'ny fanjakana naninona tsy nalainy le tany dia zarainy tamin'ile olona. Nefa izy teo a dia niany izy teo lany dia eo zaraiko amin'olona lainga zany. Dia zao koa ny resaka. Io tany io a tany Ampiandohany dia ny compagnie générale ny teo voalohany tamin'ny colon io a. Mbola sy teraka avy Andra Joelina tamin'izany. Faharoa namena nisy Orifema mbola orinasa koa zany a. Fahatelo a lasa ny Somako 10 mbola orinasa koa zany a. Dia Somako 10 amin'izay nanao appel d'offre hoe tsy vita raiky raha ty fa zay olona vonokanao aty dia mahazo vita. Nisy vahoaka Bejofo nahazo efa 100 hektara mbola mamboly eo hatramin'izao. Fa tsy fantatra Andra Joelina fa misy olona Bejofo mamboly eo. Ny aminy ny vidiny Tiko satria Tiko na anana an'ilay vola vidianana an'ilay tany. Dia ara-dalàna nazahoany anazy. Dia niany izy andehan-taika ty amintsika ty tany Tiko sa tadiavy nozaraina amintsika. Lainga zany fa tsisa zany fa te ho lany izy. Marina sa tsy marina? Dia zao ny resaka. Izy nandritra 5 taona teo amin'ny fanjakana. Za dia efa niteny anazy, ô président a, raha teo vita faty-dranty aminay ety ianao, amboary reny 44 niremany a. Niremany.
dia niany amin'izay izy teo lany dia samana velorano aminareo fa raha lany za dia ataoko niarany 44 tsisy velorano amin'ny tanana ankavia zany fa amin'ny tanana ankavana manaiky iny e ka ny atony dia zao teo lany mafy le raha namana fa miala tsiny aminazy efa za fa niteny anazy matsy ho lanilany vola foana izy dia zao mandeha ambany lohany ary andrajoelona tsy lany izy ateo amintsika ty zao tsika zao 100% tsy lavitra marasa tsy marina ka zao za efa nanao vava tamin'ny andrajoelona satria manko izy ohatra mbaravy avy izy amatona zaka zaka ozy aleringaty manomboka makatendena anazy ka zao za na tokony andeha ody tamin'ny lahady teo azy fa rehefa nanao an'iny taim-bavany iny izy tao amin'ny radio sy télé ozy a na ify re atoko aty anao andrajoelona tsy lany zany anao aty e ameatsika anazy mahereza dia lasa izy mandeha any e amin'ny fa 25 desambra izy ny tokony toanana izana toko lanjana toko vale dimy amby roapolo marikaravany manana dimy amby roapolo marikaravany manana taratasy jiaby amin'ny agnarany tsara hoenao dosinjy fampelan-tagnany ambarao avanao anao mangalatregny mbola pinara nefa dadanay tsy mapetabataba manina to anao akadale nefa nezao ipen mbola zakontanakesy tokotany fa borne mialake fa propriété privée oh yeah satsy bahiny fa tompitanane misy tompony ty fa satsabazabana satsy bahiny fa tompitanane aminakady fohizy tamana satsy bahiny fa tompitanane misy tompony ty fa satsabazabana satsy bahiny fa tompitanane aminakady fohizy tamana sady salama mamananaro radanily la misy kody numéro 13 andonao mbode Matisse Metubita numero 13 andonao mbode anao kadale nefa nezao iven wala zako mtana kesi tukutane fa borne mialake fa propriété privée oh yeah rafalumana na tomtanage misi tombili kipa zatabazabana rafalumana na tomtanage misi tombili kipa zatabazabana eza chikatu rafalumana na tomtanage misi tombili kipa zatabazabana rafalumana na tomtanage misi tombili kipa zatabazabana eza zabazabana yarkam sosutam zatuta Kotisi barabarana natsimiasake Shangu mihori na ngapu ni tukutani Hamara konodrabu Talan tuktanana Saka lumana na tuktanane Isi kompi ni tipu za jaba za pala Saka lumana na tuktanane Isi kompi ni tipu za jaba za pala Ya kami hila sa tabi Rafa lumana
bata mihira oenony Madagasikara oenony malagasy ray manontolo na vatra na tsimo na ndrefa na diana na mpivoatany hoe dadano mpandresy ara ravalomana na to tanananakoroa agnaby sady mihira ambo tananakoroa droite ravalomana na to ravalomana na to Lai dada Rai dada zany lany izy no mpandresy antsika rehetrarehetra ko mpandresy miaraka aminay misoka mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo mazava tsara mihitsy ny zavatra resahan'ny plaque naty hafa tena mipetraka tsara daholo ny zavatra teneniny rehetrarehetra ia fa zao sika de anaraka clip vaovao izy tya arahantsika ny Cyril sy Rajaoa no sady anatin'le clip izy mba manentana hoe ohatrany ahoana ny fampiasana an'ilay bulletin tokana ndahoany arahantsika ny sary tena faly zao le fomba fanaovana ny fifidianana alaina le bulletin de jerena ny sariny data asina x dia val dia arotsaka landada datsika noratra ny tatare mba hampandrosan'ny gasikara mandatsabatony anao anjare fa raha vanomanana tsy mbatara itsinjony taranakany apare mila filohan'ny karakara ka le mifidy zay tena tsare tadaravano ny tenambara tililiza voalililiza tililiza voalililiza tililiza voalililiza oa ametsaka didy o souvenir didy voalohany ny safidy sady mazoto mavita didy tanjy mitsaza sao misy maka misy mitedika anjavalaka zavalomanana no fidio ny akoatr'zay ario ny fandresena no hoatenaina safidy tena iatramanainy aleo andiniky zany saina fa tsy varina am'le manamainy e na ny lehibe zany na tanora ny fifidianana tsy mba mora tonga de molina sy zaovaka sasa volary no atobake datsika no fangasikare kitadara valohany tena tsara taky atsika makany aloha e andrematoa sy ramatoa ireo tanora andao ifidy zay no anjara izay no atidy ilairaintsaika no tsisy fidy raha valomanana no atsika Oui, un fonctionnaire manifestement. Enao ny filazako azy e enao ny filazako azy enao ny filazako azy na ny lehilahy na ny vehivavy tsitsy faroa dia ny latsabato hoe mila manentsika isan-jato mila manao sy ny injo nanjematoa io na ramatoa ny bulletin dia tanjea mitsaza fa asina ikisa zavatsaza dadaravalitsy be safary tonga dia asa fa tsika bary fanaparehana fahefana miara-miasa ny ray tanàna e ny bulletin dia tanjea mitsara fa asina ikisa zavatsara tsika rehetra alefa hoa am'izay lany dada datsika mizotraka 25 vidiany dada za 55 fizy mahasady tena endy tsy de bombona mendimendy raha valomanana no fidino abenatra ny manifesto ampandrosony firenene ray 25 no ekena iza vatoarotsatsika raha valomanana tsisy fika numéro firy le 55 raha valomanana 25 rehetra efa pare raha valomanana ok de avereno mitabataba raha valomanana lefa dada valomanana itondatsika akoatr'izay de tena fikafika valomanana itonda soa akoatr'izay de tena lasa tena de lasa tsy no velidamy tena mahafinaritra tokoa fa zao tsika dia anaraka ny clip officialy amin'ity deuxième tour ty miaraka mipanakanto rehetrarehetra andao ary ho arahantsika ny sary
Signy lala fandrapahalema sakafo sy ny fampianarana vola sy fiopia fahasalamana jiro mazava teknôlôjy asa sy rano fisotro mady fialamboly fizahantany rahavalo manana marika ianany mavitan'izany aleva honoro mahaiza misapedy atsika mpahempaka jalijaly bandibandy magnidy andao iaraka ifidy izao tsy miala amdada ianao tsy miala amdada asika jiaby no mandidy izina ampiasamara marika rahavalo manana mpanangana fa tsy mpandravagna tsy mpandrava olo ty fihavanagna video mariky rahavalo manana mpanangana fa tsy mpandrava tsy mpandrava olo ty fihavanagna filio rahavalo manana dimamborobolo rahavalo manana no fidy dimamborobolo eva volagna ambabanao ndraiky volagna aminao roapolo dimby amtoanana marika rahavalo manana tsy mela 25 satria izy no tegna 55 izy no fidigna drago topo tanagnatsika andao iaraky fili zaho tsy miala amdada iha tsy miala amdada asika jiaby no mandidy izina ampiasamara marika rahavalo manana manangana fa tsy mpandrava tsy mpandrava olo tsy fihavanana video rahavalo manana manangana fa tsy mpandrava tsy mpandrava olo ty fihavanana filio rahavalo manana dimamborobolo rahavalo manana no fidio dimamborobolo rahavalo manana no fidio numéro 25 fidina marika rahavalo manana 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 tapitra ny fandarantsika androany ara-pitso mbola miverina eo indray amin'ny sabotsy ny fotoana faradoboka zay veloma alefa dada veloma